Malagasy Gypsum sy ny XL Radio manolotra ho anareo. Tantara mitoy mandritra ty herinandro ty. Ralipo. Tantara mitoy nosoratany Fiariasana fanala. Ireo namiena ny tantara. Fanantenana razanak'olona. Hantasofilonena mampitena. Itrikina kalony. Ary safidy razafiarmana. Nandray feo. Santa finaritra. Nandrindra lafinaire teknika. Citoyen Arinazy. Nanatontosa. Fiariasana fanala. Andro fa efatra. De tena tsy maintsy fahampirarahan-drazaka ihany azany ty mifaraniko. Tena tsy misy hevitra mihitsy ameriana volainandrao mihitsy manko. Raha soary mba nantena ikaniriny ty. Tao vao maina ampivandravandra. Ka raha tsy mitapy ako anetry voninahitsy any amin'iny le aleoko mifampirarahan-drazaka ka. Tsy maintsy voaresiko lahatra ato rangahy iny a. Ary rehefa tonga eo alohan'ny trano ngarasaka ihany koa ty. Aleo tonga de dondoma. Ody ngarasaka. Ha, Ngaralipo. Ay tonga ianao. Niveriko fa te tsy ho aviko. Mandrosoary aloha e. Nahoana moa tsy ho avy ry ngarasaka? Fotoana efa nifanomezana ty ka ahoana ny tsy ho avy? Eo ary aloha mazao toerana Ngaralipo e. Misaotra. Eny ary Ngaralipo. Ka tonga zany ianao natra le volako. Ka momba an'izany mihitsy ngery ngarasaka nahatongavako aty aminao e. Fa ahoana ry Ngaralipo a? Ka tena miala tsiny aminao aloha ry ngarasaka raha tonga midodododo aty aminao e. Ary manarak'izany koa miala tsiny aminao koa fa mbola tsy felo le volanao a. De mba ifampiraraha aminao ny amin'izay nahatongavako aty. Fa mbola tsy feno ahoana indray ry Ngaralipo a? Efa nilaza taminao ane maly fa tsy afaky ny andro tsony ahy e. Tadidio tsara Ralipo fa raha ny fanarahantsika ane de iray volana tao aorianan'ny raha manao an'iny voliny tokony ameriananareo azy. Nefa zao efa bolana teo aoriana ianao mbola milaza ihany fa tsy feno vola. Fa ahoana mihitsy ry Ngaralipo a? Ka tsy zange ry ngarasaka fa efa saika amerina ny voliny tokoa zay. Fa saingy moa ny fitaovam-bita tsy mahaleo sapana ka ny zavatra maika tsy maintsy nalian'le vola ndraiko. Ka nareo angery Ngaralipo tsy mba nalala nandalo taty amiko ny teny. Miala tsiny kosa ry Ngaralipo raha toka tezitra. Aiza koa ry ngarasaka de hoe mody fanina fa mba tratrany tsy napozina fotsiny. Tena zavatra tsy azo ny alana mihitsy angery ngarasaka no tsy maintsy nampiasana an'le vola e. Ka ohatr'izany ihany angery Ngaralipo nataonareo tamiko tamimaly. Tsy niambahamba kory raha soary vadinao nilaza tamiko maly fa hoe lasa nandreny vohitra vao maraina ianao. Satria nisy zavatra maika niakina manena nalehanao tany. Nefa inona ny tranga? Iny ianao hitako teny an-tsena iny. De zany aneny tsy azoko mihitsy aminareo e. Ianao vi ngarasaka fa iny amin'ny toetrany rasoary a. Efa fantany tsara mihitsy zao a fa lasa tany an-tsena fa asa indray zay nahatonga azy ny teny an'izany. Ka inona indray ary zao no fifampirarahana lazainao amiko e? Ka zao ngery ngarasaka saika mba hangataka andro aminao raha toka mba ikenao ihany. Fa mbola hangataka andro ahoana indray ry Ngaralipo a? Tsy oriko aminao aloha fa tena mila vola maika am'izao ka zay mihitsy nolazako taminao hoe ilaiko androany ny vola. Ka midedavy ianao soleseo fa tena tsy mety kosa raha mbola hangataka andro indray ka. Aza dia atao an'izany ngery ry ngarasaka. Zay mivady koa any am'izao ka somary mbola sarisahirana kely ihany. Ny vokatra ihany koa moa fantatrao ihany fa mbola tsy miakatra akory. Ka aleo re mba rehefa miaka-bokatra zay de onerako ny volanao a. Asiko zanay kely mihitsy fa tsy maninona e. Ela be zany ry Ngaralipo fa zao a. Omeko herinandro ianao a hitetavanao an'izay vola zay. Fa raha dila kosa ny herinandro a de miala tsiny aho fa de tsy maintsy hoentiko eny amin'ny manam-pahefana ny raharaha. Isika raha toy koa efa nisy taratasy mifanaovana. De tena tsy maintsy mitady vahaolana ao anatin'ny herinandro zany ako.
tsy maintsy moa zany raha mbola tsy te-gady de inona zany no ataoko? Ndry ary tsy ngaralipo vety alohako ty zany ary tena lasa saina sy miteny rery mihitsy anie izy zany aleo aloha arapaina manao ny anao ry ngaralipo salama arsia sy koa manaitra ary anga misy olana no to varivarina be mihitsy ianao zany inona moa sy ny olana eo mba misy zavatra tianiako kely fotsiny ay ve ary sy zany avy taizaka ho aizaka to manao dia maika iry izy zany mba ho aiza moa ry ngaralipo avy tany an-trano io zao de mba andeha ho any amin'ny Liza any. Liza? Fa ninona any koa ty se? Ka tsy zany ry ngaralipo fa nisy fotoana fanaovana izay androany de andeha hamonjy kely an'izany aloha Fa ahoana koa ary zany? Sao de mba marina ihany le siosion-dresaka henoko hoe miaraka le Zefa sy Liza de ho sanatry ve? Tena ohatrany tsy manaiky an'izany anka aleo aloha mody anontaniana ihany. Malagasy Gypsum sy ny XL radio manolotra ho anareo. Tantara mitoy mandritra ty herinandro ty. Ralipo. Tantara mitoy nosoratany Fiariasana fanala. ireo namiana ny tantara. Fanantenana razanak'olona. Antasofilonena mampitiana. Itokina kalony. Ary safidy Razafiarmana. Nandray feo Santa finaritra. nandrindra lafinaire teknika. Citoyen Arinazy. Nanatontosa Diariasana fanala. andro fa 5 sady farany. de zany ry Liza niresaka amin'ny fanaovanay Very zay ve mba tena tsy vanina mihitsy le ngaralipo iny raha izany ka de samy mihitsy ny nanosipotaka tany aminao tany. Amin'io zavatra tsy misy marina na de iray ara fa lainga daholo. tena lazaiko anao aloha ry Liza fa tsy nampoiziko mihitsy ny zavatra lazainy tamiko omaly zay ary izay mihitsy ny tonga de tsy nandalovako taty aminao satria tena toana sy nalahelo loatra. Ka na zany kosa zany mba tokony andinika sa makafaka ihany ianao fa tsy tonga de nanao an'izany. Mba fantatrao moa hoe inona mahatonga ny ngaralipo nanao an'izany aminao? Tsy fantatra. Ralipo iny anie ry Zefa ka efa hatramin'izay mihitsy ny nanadalana foana Ianao moa vao aingana ny tonga teto amin'ity toerana ity de tsy fantatra marina ny toetrandralipo. Fa ahoana? Sady kampetendry iny ny antomola. Ary tsy voazaha ihany ary aneny nataony an'izany teto amin'ity tanàna ity fa efa vehivavy maro mihitsy Rehefa tsy manaiky azy de ataony ohatran'izany daholo. Fa tena lazaiko aminao aloha ry Zefa fa tsy manaiky an'izany tsony De inona nefa ny ataonao amin'izany ka? Andanako any an-tranony any iny de ho tantarako amin'ny rasoary vadiny daholo ny adalany rehetrarehetra. Marina ny anao ry Liza. Sady raha tsy atao an'izany koa iny de mbola noho ny adalany foana Ka zay hoa aleo fa rehefa vao misakafo atoandro iny de makany. Zany raha matorasoara zava-misy marina. Tena naleoko mihitsy tonga de nanantona anao mba ampafantatra anao an'izany rehetra izany. Fe nisy an'izany rehetra izany Tena loza mihitsy ty ataondralipo ty ka. Marina Ve ianao mbola tsy nahafantatra an'izany rehetra izany Eny efa nahenoheno siosion-dresaka momba an'izany ihany aloha fa neveriko tsy marina Fa ianao miteny zao vao tena mahalala tsara an'izany Fa izy zany tsy ao izy fa lasa nikarakara taratasy nomby any amin'ny birao any. Fa nga moa izy ndry tsy natsirafina nataon'ilay ralipo iny ka. Fa nanao inona indray? Nisy vola zay nampitondraiko azy hoe aterina any amin'ny olona any andrefana any. Ninona ondry iny nataony? Laniny tany amin'ny bara niaraka tamin'ny jolamboto tany le vola. Zany very raha matorasoara. De zao tsy manaiky ny olona fa tsy maintsy aterina amin'ny herinandro ty hono ny volany. De ahoana? De ahoana moa fa tsy maintsy amidy ny ombinay amezana amin'ny volan'olonako. Ilay olona mantsy tena tsy manaiky mihitsy. Tena mampalahelo mihitsy zany raha matorasoara.
Angamba hita fa dia vadiny tena ilay izy ka tsy afaka elany e. Afaka nao inona moa. Izany rehetra izany no ataonao any avelany any Ralipo a. Fa ianao ty ve olon-dehibe sa zazakely e? Dia tsy mahalala menatr'olona mihitsiny. Mifona ry Rasoary a. Fa impiry moa ianao nefa mifona e? Tsy nataonao ihany ny ataonao. Ka zao tena atofoka tamin'ny nataonao rehetra ka aleko mihitsy misaraka e. Aza dia atao an'izany ry Rasoary a. Izany mbola tianao e. Aza mandeha izany moa kifa mijaly ny ara-tsy eo ianao e. Leo a Ralipo a, leo ny adalana ataonao isan'andro ty a. Aiza veko, isan'andro izao dia tsy maintsy mahita adalana atao foana. Mifona ry Rasoary a. Le lafiko reny faladianao e. Aza mandeha izany hoa. Tena tsy hanao tsony e. Ko marina e. Tsy hanao tsony mihitsy e. Fa ianao io izany ringa Ralipo vonina ny ova amin'izay. Tena vonina ry reto a. Vonina ny ova amin'izay a. Manome toky anareo fa iova manomboka androany. Nenio akiry Liza dia izany foana. Mielona ny andro dia io ataon'io ihany. Tena manao vady aminao ary Rasoary a. Atsangako mihitsy ny tanako e. Tsy hanao tsony re a. Na mahita hena ray volany ary tsy kasika an'iny tsony mihitsy e. Dia fanadalana vehivavy izany amin'izany ahoana? Efa miteny anao aza fa tsy hanao tsony e. Ianao ihany ny ahy. Eny ary noho ny fiangavianao sy ny mahavadiko anao a. Dia tsy maninona fa hijanona. Fa raha mbola misy kosa nefa famerenana amin'ireny a. Dia tena miala tsy mihitsy a. Dia tsy handeha indray izany ianao. Eny e. Raha ny andro any aloha dia tsy handeha. Mbola mampitandrina anao foana nefa a. Sao dia rehefa afaka herinandro indray na tapa-bolana indray dia miverina ny ataonao. Fa dia izay avy tsy hitanao tsony. Misaotra ry Rasoary malala koa. Manomboka izao dia Ralipo vaovao ny hitanareo fa tsy toy ny taloha tsony. Lasa Ralipo mazoto miasa sy tsy kamo be tenda tsony. Eny ary. Dia inona ary hono izany ny anam-porofony Ralipo vady malalako amin'izany. Sao dia resaka mampandradrisa fotsiny mantsy. Tiako hoe Ralipo tsy kamo be tenda tsony fa mazoto miasa. Eny aky malala fa tsy izany tsony a. Dia ndao hiaraka mirina ny volan'ny razakontsika roa. Ndao ary aky malala. Natolotra malagasy Ipsoma sy ny XL radio anareo teo ary. Tantara mitoy mandritra ty herinandro ty. Ralipo. Tantara mitoy nosoratany Fiariasana fanala. Irena miaina ny tantara. Fanantenana razanak'olona. Antasofilonena mampitiana. Itokina kalony. Ary safidy Razafiarmana. Nandray feo. Santa finaritra. Nandrindra lafinaira teknika. Sy toaina arinazy. Nanatontosa. Diariasana fanala.